Alleluia, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanan'ny Tompo kosa dia ho amintsika tsirairay avy izay tonga eto indray androany. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray any anatin'ny tokantrano any izay tonga eto amin'izao fotoana izao miaraka andraitsika androany miaraka hitandrina ity andro ity. Alleluia, amin'ny fifaliana, amin'ny fafinaretana no hidirantsika eto amin'izao fotoana androany izao ry havana malala. Andriamanitra dia laza fa izay rehetra mitandrina ny sabatany dia hoentiny eo an-tranony masina ary ny aleo ao tsy hitomany, tsy hanovo fijaliana na fahoriana fa nitondran'Andriamanitra antsika ao anatin'ny tranony masina rehefa andro sabata ohatran' izao dia aotsika no ampifaliana ry havana malala. Fantatr'Andriamanitra loatra mantsy fa rehefa tsy ao an-tranon'Andriamanitra tsika dia tsy misy fifaliana. Fantatr'Andriamanitra fa saritsary mpifaliana daholo ny any ivelany eny. Ka na hoaizy tsika na hoaizy rehefa mbola ivelany izany tranon'Andriamanitra izany tsika dia misy fahoriana eny. Mety misy fifaliana ihany eny fa miserana dia mandalo ry havana. Fa fantatr'Andriamanitra tsara fa rehefa tonga ao anatin'ny tranony tsika dia ao tsika ny tena mahita fifaliana ry havana. Marina ny tenin'i Davida fa hitoetra ao an-tranona ao andro lava. Satry ny Davida mihitsy tsy voaka ao anatiny io tranon'Andriamanitra io. Satria vao mivoaka eo izy dia sisa atao fa tsy mamaha olana, miatrika ady, miatrika Filistina, miatrika Amalekita, miatrika olana vahoaka sy ny zavatra maro samihafa eo amin'ny fanjakana. Fantatry Davida izany zavatra izany. Ka na dia efa teo amin'ny toerana voninahitra azy izy dia hoy Davida manao hoe hitoetra ao an-tranona ao andro lava azy io. Ry havana malala, isika ihany koa androany ato anatin'ity fotoana mavaka ity
dia hoentintsika ny fanahintsika androany mba hitoetra ao an-tranon'i Jehovah ihany koa tsika. Tao amintsika mihitsy ny momba antsika rehetra amin'ity androany ity, hitoetra ao an-tranon'i Jehovah ianao io. Raha tonga eto ianao androany, telefonina ny eo anoloanao, ao anatin'ny tokantranonao eo ihany ianao, dia mety manontany tena ianao aiza izay tranon'i Jehovah hipetrahako eo. Fa ny fonao sy ny fanahinao amin'ity androany ity havana dia hoentinao miditra ao anatin'ny toerana misy an'Andriamanitra. Andriamanitra efa ao, efa mitoetra ao foana izy. Fa rehefa andro sabato ohatr'izao dia anjarantsika miditra ao anatin'izany toerana izany, mitady azy. Ary rehefa tonga ao tsika dia mahazo ny mombamomba azy tsika. Hoy ilay anankiray izay hoe mba hampafantary ny mombamombanao izay Jesosy. Androany Andriamanitra amin'ny alalan'ny fidiranao eo an-kianjany dia hampafantatra anao ny mombamomba azy izy amin'ity androany ity. Ny mombamomba an'Andriamanitra ho fantatrao eto androany dia mazava ho azy fa tsy zavatra ratsy. Mazava ho azy fa tsy misy zavatra atahoranao na mampanahinao. Raha mitrantsaka tsika hafantatra ny mombamomba ny devoly dia tsy misy afa-tsy zavatra mampatahotra sy zavatra ratsy no fantatsika eo ry havana malala. Tahaka ny tsara ihany ny fanombohana, fa ny fiafarana tsy maintsy ratsy, mampiorikoditra sy mampatahotra. Fa androany, aleloia, raha eto ianao androany, hitady an'Andriamanitra ny fotsika rehetra isika. Misaotra anao izay Jesosy amin'izao fotoana izao. Misaotra Andriamanitra ny amin'ny fitantananao anay ka tonga eto indray izay androany Andriamanitra. Mitenanao izay Jesosy fa fahasoavanao izao iainanay eto androany izao. Fitiavanao izao mbola hahatongavanay eto izao Jesosy. Isaoranay anao Andriamanitra. Ny famanginao anay tsirairay avy any anatin'ny tokantrano Jesosy malala fa ito tokantrano kelinay ity Andriamanitra, tokantrano tsy zarisary, tokantrano kely Jesosy aho. Tsy mendrika na inona ny mombanao akory Andriamanitra, fa nefa Jesosy malala, ianao ilay tompotompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao mihitsy no mifidy mba hiditra ao anatin'izao tokantrano izao Jehovah. Misaotra anao izay Jesosy. Tsaronay Jesosy malala tamin'ny andron'ny Pasika, talohan'ny nahafatesanao. Nitady tokantrano hidirana ianao Jesosy malala. Tokantrano tsy dia manahoana, tsy tokantranon'olona malaza, tsy tokantranon'olona ambony na manam-pahefana sy voninahitra teo amin'ny firenena Jesosy ihany, fa tokantranon'olona tsotra Andriamanitra. Fa izany no nofidinao na nirahanao ny mpianatra mba hitandremanao ny Pasika. O Jesosy ihany, nanomana sakafo tao ianao, nitoetra tao amin'izany tokantrano izany ianao Jesosy malala. Ary inonay fa izany ankonana izany dia ankonana tena notahinao manokana satria nidiran'ny fanatrehan'Andriamanitra, nidiran'ny zanak'Andriamanitra. Dia ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ilay manesitra ny fahotana izao tontolo izao no niditra tao anatin'izany tokantrano izany, niarany sakafo, nitandrina ny Pasika niaraka tamin'ny mpianatra. Sambatra nge izany ankonana izany Jesosy. Ianao mihitsy no nifidy niditra tao anatin'izany. Fa androany Jesosy aho, mba irina ihany koa izao ankonana izao. Ekenay fa ankonana tsy zarizary, tsy manana ny zavatra rehetra akory, tsy tokantrano mamirapiratra Jehovah. Fa kosa Andriamanitra, ny voninahitra ao mirapiratra ao anatin'izao ankonana izao. Mangataka anao izay anatrika ny tsirairay avy, androsana tokantrano ny tsirairay avy amin'ny alalan'izao fandaran'izao Jesosy malala. Anao ny voninahitra Jehovah. Amen Jesosy. Halleluja. Amen Jesosy. Nao ataontsika izany hoe mandro soa Jesosy. Mandro soa ianao. Halleluja. Atao anatin'izao tokantranonay izao. Tulai feunau, rekanau tukau, kamalir mafenau,
Alleluia Jesosy any iza tokoa moa Andriamanitra ny olona izarany momba azy amin'ny olona lavitra azy Jehovah Andriamanitra tsy hisy Andriamanitra tena tsy misy hoe olona lavitra azy dia izarany azany mombamomba Jesosy fa matoa mizarany mombamomba dia satria olona akaiky olona mifankazatra Jehovah Andriamanitra matoa mifampiresaka matoa Andriamanitra tsy mifanafina ninino mifampizana ny manta sy ny masaka dia satria Andriamanitra olona akaiky marina angeny teninao Andriamanitra hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana satria rehefa mifankazatra aminao zahay dia mahafantatra anao mahafantatra ny fihevitrao mahafantatra ny sitraponao mahafantatra ny lalana hitondranao mahafantatra Andriamanitra ny zava-miafina izay mety tsy fantatry ny olona fa fantatray Jesosy mahatonga anay tsy atahotra sy manana toky isan'andro isan'andro Jehovah Andriamanitra manana toky satria manana Andriamanitra fantatray hiteny tahaka ny Paoly apôstôly zay hoe fantatry izay inoko Andriamanitra misaotra anao zay Jesosy fa mba nomenao tombony halalanao zay Andriamanitra
manomboka amin'ny fampandrosoana ianao ao an-tranonay no hahafantarana ianao, manomboka amin'ny fidiranao eo am-baravaranay Andriamanitra, eo no manomboka ny fifandraisanay aminao, eo no manomboka Andriamanitra ny fifankafantarantsika. Alleluia. Androany Jesosy midira ao anatin'ny tokantranonay tsirairay avy ianao nefa laza taminay fa tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra. Androany zay Jesosy sokafanay anao avokoa izany rehetra voalaza izany, ny fo, saina, fanahy, ny hery hosokafanay eo anoloanao, midanadana ny farafarana hidiranao Andriamanitra. O Jesosy malala, eny teo anilanao zay Jesosy. Antsika rehetra angataka ato anatin'ny tiro eny teo anilanao Andriamanitra. Halleluja. Tao anilanao, Eny teo mangasay, Chama takizay. Unena na fiainako, Andrianao fasakaiza, Ganao faniristo ko, Tukana tsimba fuiko, Sisamakan tuiranao, Amenya futiavanao, Turuilala na tupo, Hallelujah.
Maina Jesosy malala. Io Andriamanitra ireny fonao isanandro ihany nge rehefa na malala manome anao ny zavatra rehetra. Io Andriamanitra tadiavintsika isanandro io ihany. Misy olana indray maniry olona anankiray ho tonga eo amin'ny fiainany. Fa na izy aza tsy malala koa rehefa tonga eo iny olona iny ny azony atao eo aminy. Tsy fantany kory. Iry nitsotro zao fotsiny. Tia nitsotro zao fotsiny dia tadiaviny. Fa tsy hainy. Hoe raha tonga eo iny olona iny, afaka manome inona mo iny olona iny. Afaka antenaiko mandra-parofiny, afaka iankinako mandra-parofiny. Fa ny Andriamanitra izay iriny fotsika sy tadiavintsika isanandro dia fantatsika fa narofina. Azontsika antenaina sy anteherana amin'ny androm-piainantsika rehetra. Azontsika ansoina amin'ny fotoana rehetra. Mamaly antsika tsy arak'izay ataontsika, tsy arak'izay avalintsika sy omentsika azy fa mihoatra lavitra no izay omentsika azy no avaliny antsika rehefa namalala. Misy fijoroana vavolombelona maromaro isaorantsika n'Andriamanitra eto androany. Taoriana ny fiderana sy ny fankasitrahana izay nalimbavaka nataontsika teto. Dia efa tonga sady Andriamanitra nanome mihoatra izay nieritreretintsika. Tsy niandry herintaona Andriamanitra vao namaly antsika rehefa fa tonga sady izy. Haleluia. Tsy mitsahatra ny anjely miakatra sy midina. Mitondra valimbavaka ho antsika tsirairay avy. Manasoa ny fiainantsika. Misaotra n'Andriamanitra ity ravavy anankiray ity fa nahazo fiara vaovao. Nahazo fiara ny vadiny. Omaly. Taoriana ny alimbavaka dia efa tonga sady. Tsy niandry volana janoary fa mbola vao desambra dia efa tonga ny valimbavaka. Tonga ny fiara tsara tarehy. Haleluia. Voninahitra aneo an'Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra. Misy ravavy anankiray nijoro vavolombelona fa na dia efa nomenao azy Andriamanitra izay tsy takatry ny saiko, dia misaotra anao indrindra azy Jesosy Tompo fa voninahitra ho anao fa notahian'Andriamanitra manokana. Fitahiana sasoavana, fiadanana lalandava omen'Andriamanitra azy amin'izao fotoana izao. Tsy fon'Andriamanitra izy nataiza lehany. Notahian'Andriamanitra ny kontiny. Tsy foana ny kontiny. Nefa betsaka ny volany voaka tamin'ity volany ity. Notahian'Andriamanitra ny ankohonany. Betsaka ny zavatra tian'Andriamanitra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra fa Andriamanitra mamatsy anay ianao ary mijeritra anatin'ny kontinay tokoa ianao Andriamanitra. Tsy avelanao izay. Misaotra Jesosy. Misy vavavy anankiray nijoro vavolombelona fa taoriana ny alimbavaka fisaorana iny dia nahazo fitahiana izy. Entana valerana 60 €. Namidy efa ho 6 mois lasa teo. Efa adino azy. No tonga dia nisy mividy tampoka indray. Haleluia. Eny mbola nanamidy izany zavatra izany tsy lafo. Fa tonga niandry an'iny alimbavaka iny lafo somatsara. Haleluia. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa mamaly vavaka Andriamanitra. Tsy nampoiziko ary tsy takatry ny saiko ny fandarana ataony amiko.
tam'latsy zay taorina ny alombavaka dia nisy fahagagana nataony tamiko efa nisy zavatra tena hoe tsy tanteraka nefa niantso an' Jesosy aho satria tena nilaiko io fotoana io efa ray volana mahery ny andrasako azy dia niteny tamin'i Jesosy aho efa tena very hevitra faneken'Andriamanitra ny fahataterahana an'izany. Amen Jesosy. Nisy mpanambady tao amin'ny fianakaviako rehefa hitandreo fa tsy afaka amin'ny tany tsy afaka amin'ny andro sabata dia nataony zoma dia raiko Jesosy voninahitra ao an'Andriamanitra tsapako fa tena manakaiky azy amin'ny zavatra rehetra manodidina. Halleluja. Misaotra Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao Jesosy dia rahalaza ho anao Andriamanitra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ijoro vavolombelona fa tao aoriana ny hetsika izay natao teto amin'ny fandanana navavaka fiamenana dia nandray valom-bavaka ngeza be izay tsy naposiny izay avy amin'ny service d'impôt. Raha nandoa taxe foncier zahay momba ny trano dia naveriny service impôt izany vola izany. Alleluia. Satria tokony mbola tsy mandoa taxe izay amin'ity taona ity kanefa noho ny dossier-nay taraiky vao nalefanay tany amin'ny service impôt dia lasa nampandoavina taxe izay. Fa rehefa nandefa mail d'explication rehefa izay dia nahazo valiny noverina taminay ny volana aloha. Halleluja. Lehibe ianao Jehovah. Tokony hisaoranay nanao fahagagana maro teo amin'ny fiainanay. Misaotra makasitraka Andriamanitra ho anao ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy amin'ireo fitahiana maro be nataonao teo amin'ny fiainan'ireo mpanomponao Andriamanitra. Faly ny foko satria ijoro vavolombelona voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Tsy nampoiziko ny fitahian'Andriamanitra tamin'ny volana novambra teo. Raha nijery ny karamako novambra teo sa dia akory ny agagako fa mitombo 900 euro ny karama tokony ho raisiko ny voaraiko nefa dia herinandro ihany ane zany ny azy fa telo herinandro be zao za narary voan'ny corona. Tena gaga satria raha telo herinandro zany tsy miasa tokony tokony fefa-karama ny mendrika saingy naseho an'Andriamanitra fa tena fanambahay fahagagana izy. Anady mijanona trano fotsiny azy ny zanany manompo azy dia tahiny be sady tsy adinony satria vao may nitombo 900 euro be zao ny karamako ndry dia lasalasa ho anao Jehovah manala. Lehibe ny fitahianao sy ny fahasoavanao narotsaka ao tamiko. Misaotra fa manompo Andriamanitra velona sy mitadiko izahay. Misaotra Andriamanitra. Nisy olona neritreritra sy niteny hafa mety ho voaroka satria tsy niasa telo herinandro be zao saingy tsy zany no nitranga fa tsy voaroka. Alleluja. Sady tsy voateny akory aza tamin'izany na dia indray mandeha azy no mbola niakatra ny karama. Voninahitra anao irery ihany Jehovah Andriamanitra tiako be ô. Halleluja. Misaotra Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Voninahitra lehibe atolotra an'Andriamanitra fa nomeny fahasalamana niaraka amin'ray aman-dreniko sy ny rafozako ndry le zanaka miavaka kely mahazo noty tsara indrindra foana ny ampianarana. Nivaratra tao mandroso tokoa ary ny fanomezana maro no hita mialoha rehefa nanao commande. Ny fiainana milamina indrindra ny ara-panahy makasitraka indrindra. Misaotra Jesosy malala. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ny eo anao. Amen. Hitanao ny havana malala. Fitiavan'Andriamanitra anao no mahatonga anao tahina ohatran'izany. Satria ianao tiany. Ianao ve dia tsy hitany zanakao, ianao ve dia tsy hanomeny zava-tsoa ho an'ny zanakao. Nefa tianao ny zanakao. Satria tian'Andriamanitra ianao. Halleluja. Fahitampiti amin'ny patron sarotra amin'ireo aty ny resaka karatra ohatran'ny kara-panondro amintsika gasy satria azonao anaovana zavatra rehetra iny ohatry ny hitrosana zavatra ohatra hitrosana zavatra hitrosana vola betsaka amin'ny pub hoe mila photocopie fotsiny dia mahazo vola izay ilainao nefa za dia natokisa amin'ny patronko nametrahana ny anazy sy ny zanany ary ny an'ny mpiasa namako miaraka amin'ny vola lakile varavarana rehetra nefa za tsy contrat amin'ny zareo dia noho ny asan'Andriamanitra mahagaga izany fahitampiti izany. Alleluja. Eo koa ny asan'ny zanako vita ny congéany efa tonga ny fiantsoana azy indray miaraka amin'ny avion rehefa nandeha indray
anefa dia misy olona mandeha voyage ndray mandeha iny dia rehefa congé elaela indray vao voantso fanafahany ny zanako aleloia makasitraka ny amin'ny fijoroana fahafolombelona misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy ny amin'izany rehetra izany fa fitiavanao zany ho anao ny voninahitra Andriamanitra ho anao ny dera Andriamanitra ho anao ny laza Jehovah Andriamanitra samy itsika rehetra misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao samy itsika rehetra misaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao haleloia fitiavan'Andriamanitra zany ry havana malala ianareo rehetra izay nanao nandray valim-bavaka ireo ndaotsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao misaora an'Andriamanitra fa tsy mitsahatra amin'ny tany fiainanao izy tsy mitsahatra amin'ny tany fiainanao izy amen Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao ny amin'izay nivakiana teto fijoroana fahafolombelona rehetra Jesosy ho anao ny voninahitra Andriamanitra iza moa izay no tahinao iza moa izay Andriamanitra no tahinao iza moa izay Jesosy no mba tsarofanao fa isaoranay anao izay rehetra nataonao anay Andriamanitra misaotra Jesosy malala haleluia Mantatizai nuku Sivitiavanya Miada na nifuku Miada na nifuku Sinda nyaya Sinda nyaya Mantatizai nuku Mantatizai nuku Sivitiavanya Miada na nifuku Miada na nifuku Misinda nyaya Misinda nyaya Yetimubizo echiza Kupapatiana uleriana Kupapana kawanika Yanotia Hallelujah Sinuga nawe Sinuga Maneksai Siara yano Yano tiari Kana fonda Isoletiza Tukuobulatia yana Amen Jesus malalo Hallelujah Father Shainuque Sinifitiavanya Sinifitiavanya Miada na nifuku Misinda nyaya Misinda nyaya Fantasizai nuku Sinifitiavanya Sinifitiavanya Miada na nifuku Miada na nifuku Misinda nyaya Etiuviza echiza Kupapatiana Yanotiai Siniuva Fama jagiza Tiayana Yanotiai Yanofona Isoletiza Tiayana Yanotiai Sinuva Fama jagiza Tiayana Yanotiai Isoletiza Amen
Sinuva Famajakizai Tiayana Yanau Tiai Kanau Fondas Isaretiza Tukuomula Tiayana Tukuomula Tiayana Halleluja. Tena tianao Andriamanitra ry havana. Tena tianao Jesosy ry havana malala. Inona tokoa moa ny zavatra tsy miova eto amin'ity fiainana ity? Ny olombelona mora miova ry havana. Ny zavatra rehetra miova. Fa Andriamanitra raha niteny fa tsy miova maro sa ny eo ary mandrakizay izy. Tafiditra ao anatin'izany ny fitiavany fahaza-matahotra eny. Tafiditra ao anatin'izany ny teny ny fahaza-matahotra ianao. Ry havana malala. Jesosy raha niteny tamin'ny mpianatra hoe indrao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Dia satria fantatry Jesosy misy fotoana ny mpianatra mety hisalasala. Misy fotoana ny mpianatra mety anontany hoe tena marina ve izany? Fa soa ihany fanalevan'i Jesosy meloany azy ry havana. Mba hanana ny mpianatra toky fa tsy manary azy Andriamanitra. Ny amin'ny fotoana rehetra, ny amin'ny ora rehetra. Ninina fiovaovany ty zao tontolo izao ity. Halleluja. Androany tonga eto ianao. Tsaron'Andriamanitra manokana angeno io e. Fa iza moa tsika no mba tsaron'Andriamanitra e? Iza moa tsika no mba tenenin'Andriamanitra fa ambany kely noho izy ry havana? Tsika rehetra miara mahita fa tsinitsiny ao anatrehan'Andriamanitra tsika. Ny namoronana tsika la mbola fotaka. Vovotany angeny havana namoronana tsika.
zavatra hitsaka tsara ambany indrindra zany namoronana ny vatantsika, zany ny namoronana antsika anefitsika mba hapetraka Andriamanitra ho ambany kely noho izy ry havana. Totsika androany teny hoe Jesosy tsy hitaraina ny atongavako eto fa hiteranao satria mba napetraka ao amin'ny toerana ambony ity olona tsy mendrika ity Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy. Halleluja. Andriamanitra findrindranao mifadeny tirana aneo ny fitiavanao ianao iambolam-panoka ty hoay tokony sanaka fanavokana anaizany ratsira sy anetika alaratsianao mbola sandratra ny hira ano ny fiderananao Jehova tomponayo wazirewanye itiriti aneo ny fitiavana ibitsimfiana kumbulati Tikulosani miteranao Andriamanitra fitiavano Andriamanitra findrindrano mifadeny tirana aneo ny fitiavanao ianao fony iambolam-panota maty hoay tokony sanakao mba ho fanavota Isai no furunina inuna muni uluna wasiaruvana wasi natauna wambani keli lojamani chatisi anaisani ratira sianetika anarasiana Sandra Chulira, Anuri Fideranana, Jehovah Tupunayo, Wasirewani, Iteriti, Aneuni Fitiavana, Bibitsufiana Kumulati, Tingulo Shani Miterana, Andriamanitra fitiavano Andriamanitra findrindrano mifadeny tirana Halleluja. Andriamanitra findrindrano nefa teny tianay Andriamanitra izay farany ambany ianao ny farany ambony Andriamanitra. O Jesosy malala tena notiavinao tokoa nge zay Jesosy andesy tonga eto androany Andriamanitra hanolo tena ho anao o Jesosy totsika rehetra riavana malala ry tonga eto ihany ianao avozo ny fanorantenanao amin'izao fotoana izao andaotsika mba ho sary-piaro amin'Andriamanitra andaotsika mba hanolo tena ho an'Andriamanitra
rehefa sary-piaro amin'Andriamanitra sika dia sary-piaro amin'ny tenatsika ho azy ry afana. Tsy avelantsika izy hikasikasika an'io tenantsika io. Tsy avelantsika izy handoto an'io tenantsika io. Satria Andriamanitra no mitoetra ao. Tempolin'Andriamanitra dia tsy avelanao ho voakasikasika sy ho voaloto. Ry havana malala, atorory an'Andriamanitra ny tenanao. Teneno mihitsy androany Jesosy ampianaro ahako mba ho sary-piaro amin'ity tenako ity. Ampianaro Andriamanitra mba hiambina an'ity tenako ity. Tsy hanao izay ratsy eo anatrehanao. Tsy hanao izay tsy mendrika eo anoloanao Andriamanitra. Hanompo anao amin'ny tahotra sy ny ovitra Andriamanitra. Betsaka ny olona ny mivavaka fa tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa ianao sady mivavaka no manompo an'Andriamanitra amin'ny tahotra sy ny ovitra ny havana malala. Amen, Jesosy. Ohatratsika sanira mahafinaritra izany androany hanorantsika tena eo anoloan'Andriamanitra. Ataontsika mifotsika rehetra mihitsy izany androany Jesosy. Hanompo anao ity Jesosy sitrapoko mihitsy androany. Alleluia. Ambil isangan mengdaftar Jesosy. Manultena. Manomandaksai. Usana tiaviku nilivadika. Yesus hatiku aneyana hijabuku dalam hatinya. Jangan tutulur Bapa punawa Yesus mana tena faulesina mana tena faulesina. Fantatrako ny fahosako izao, ny fahosako izao. Eresoreny tiako mba ho torisoa. Manolo tena manao matraky izany. Usanatra io ny vadika. Yesus, hatiku aneyana, sitrapuku, jana kututulu, nubuwa babuna, manatena, faulesina, manatena, faulesina. Marbelo fungata mavinza yetu maula ilmanakirano Jesose. Anultena wansana sana andapakue. Ifai kontutku Iasana Jesu atukia. Tigaraja yana itenmasi Yesus, dikwanena sitrapuku yang Yesus yang naratiana bibiana kututulu nubuwa takuna manatena faulesina manatena faulesina.
iana panay masina mitina sino mitina reso Jesusia reso patikonena sitapoku mitsenge Jesusia sitapoku naradiano Inferno contondolo non guardavano Valentino paura sina Jesosy manay mitady olona ohatr' izany Andriamanitra ry havana amin'izao andro farany izao. Mitady olona hiteny ohatr' izany mihitsy izy tahaka ny Petera hoe nandao ny arahatra dia lasa izy nanaraka an' Jesosy ry havana malala. Sitrapony no nanarahany an' Jesosy. Tsy niera tamin'ny vadiny akory Petera hoe mbola nody tany an-trano aloha dia mbola naka ny hevitry ny vadiny. Dia nanontany hoe manahoana ny hevitrao andeha hivezasa itsany. Tsy mety ho bety ny vadiny izy satria nilozana ny arato, nilozana ny fivelomana. Inona indray ny ivelomany ankonana fa izy zany Jesosy arahanao zany. Ry havana malala, tsy tao anatin'ny sain'ny Petera intsony zany. Sotrany Petera zany nahita fa tsy nahazo trondra nandritry ny alina. Zany nahita fa noho ny amin'ny tenin'ny lehilahy io nalatsaka ny arato, ny sotominy saika tritra ny arato satria feno. Zany nahita an'izany. Mety ho sarotra aminy hanazava an'izany amin'ny olona, ka raha hevitry ny olona no anontaniany hoe andeha ve zasa hijanona. Mety mbola hozy izy ny olona hoe Petera, kisendrasendra ihany zany zavatra izany. Mba sendra nahazo trondra ianao tamin'io, ianao nge efa niezaka mafy. Mety tsy alaiky ny olona ry havana malala. Fa hozy ireo sitrapoko ihany anaradianao a Jesosy. Ny olona ohatr' izany, olona omban'Andriamanitra. Ny olona ohatr' izany no itenenan'i Jesosy hoe momba anareo ahy. Ny olona miovaova ry havana. Tsy hita momban'Andriamanitra, tsy hitan'i Jesosy sy hanaovana azy. Tsy tapa-kevitra, mafana mangatsiaka, miovaova. Mampandainga an'i Jesosy raha hiteny izy hoe omba anareo mandrakariva. Kanefa ny olona indraindray eo, indraindray tsy eo. Fa ny olona eo manome toky Andriamanitra. Aza matahotra fa samy momba anareo mandrakariva. Satria eto amiko ianareo dia tsy mahafoy anareo aho. Amen. Ndao ataontsika izany ery androany hoe za koa androany miteny aminao. Mety tsy manana ny inona ianao tonga eto, fa tena manana ny zavatra rehetra ianao ry havana malala raha manana an' Jesosy ianao androany. Ataontsika izany ery mombanao. Amen. Halleluja. Si magnapiani anche Sofiana sabe Sofiana Lisa Akita Sabana
Teraka aminao ane zany tena ekena fa efa mifanary ny olona amin'izao fiainana izao efa ny olona zao efa tsy azonao kikitian'izany tsony na niresahana ary indraindray ny hafa na efa manahirana satria sarotra sy mihamafy tokoa ny fiainana ry hafana malala fa Andriamanitra eo mihitsy Andriamanitra no miteny hoe momba anao izy nitafidrivotra teo amin'ny mpianatra irery hafana malala nitafidrivotra teo amin'ny mpianatra tsy natao zavatra tsotsotra fa tena natao zavatra mafy tsy natao fotsiny hoe mba rivotra ny tsotsoka moramora dia somary mba mivembena kely fotsiny le sambo dia tsy dia natao ohatra koa mpianatra fa ohatra mba taitaitra fotsiny hoe misy rivorivotra maherihery mitsoka izy zany fa ny tafidrivotra tena natao farak'izay mafy tafiditry ny rano mihitsy ny sambo kely mikoropaka mihitsy ny mpianatra ary matoa mpianatra ny tena sitraka va ny hahafatesanay mpampianatra dia satria tena natao ohatra no faty ireo mpianatra io fantatra ireo mpianatra io tena mahafaty io zavatra io raha mivaty io sambo io dia tena maty izy dia natao ohatra izy ry hafana malala fa tao anatin'izany teo mihitsy Jesosy naneo ny hera io zavatra mahazo anao io tsy mora io tafidrivotra eo amin'ny fiainanao io tena ekena fa mahafaty ary mampatahotra ry hafana malala fa za mbola teteny aminao fa nanino Jesosy namonjy andreo mpianatra ireo ko nanino Jesosy ny tsy hamonjy anao samy mba mpianany izao ihany ry hafana malala tianao Jesosy za ty ampahery anao androany hoe mahereza ataotsika ty raha mahafinaritra be ty alleloia ataotsika hatramy maraina izy ty dia ataotsika indray izy androany efa ampaherezatsika fa nivavaka tokoa tena manova zavatra ry hafana manova zavatra andao hivavaka e fa tsy maintsy miovy io alleloia tsy maintsy miantsara io tsy maintsy mitondra anao any amin'ny fandreseny io andaotsika hivavaka aorianan'izany iry za dia ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa feo ifampaherisika ao anatin'ny tery ty io makomanantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay horenesitsika sakafotsika indray androany alleloia ampahery antsika rehetra misaotra Jesosy malala voninahitra ny eo anao amen. Ilaitsika mintsy zany iry zany satria ao anatin'ny fotoana ilatsika n'Andriamanitra mihetsy
Fianantsika eto tany feno andriliana manara-misy lala ihany ka tato itokiana olana mianjaty tapika sy asera fitaliana faorina sesilano marary mafo itomano Alleluia Fianantsika eto tany feno andriliana manara-misy lala ihany ka tato itokiana olana mianjaty tapika sy asera fitaliana faorina sesilano marary mafo itomano Misy zava-mahaolo mitranga amin'ny fiainanao manjakany asany devoly mamaritra ny tananao naratokana ihany manavaka izany dia ny tompony antsoy asa na ao anatiny espita afaka manomba zavatra efilo afaka manomba zavatra zamanamamayo zavatra olina sesilano afaka manomba zavatra Faleveny fitsanana olilayo Mamilapila sausani Miasalampunao Menantena saratra Eo amin'ny fiainanaye Yalolotony sakinanaye Menantena saratra Eo amin'ny fiainanaye Yaloloteny siapinahay Misy zava-mahaolo mitranga amin'ny fiainanao manjakany asany devoly mamaritra ny tananao naratokana ihany no manafaka izany dia ny tompony antsoy asa na ao anatiny espita afaka manomba zavatra tena magneno filo afaka manomba zavatra zamanamamayo afaka manomba zavatra olina sesilano afaka manomba zavatra espita afaka manomba zavatra magneno filo Halleluja. Bavaka manova zavatra ravana malala. Ary zany natongavatsika eto androany. Zany natongavagnao eto androany raha tonga eto aza manaiky ho faty antoka ravana. Fa mboka mba hampiova ny fiainanao koa ane ty fotoam-bavaka zay iarahantsika ty amin'ity androany ity. Ny vavaka manova zavatra. Ny fiainanao hovain'ny fotoam-bavaka. Raha tena hifantoka amin'ny fotoam-bavaka ianao androany. Hifantoka amin'Andriamanitra mba hanovan'ny fiainantsika.
mba hanovany ny tranga eo an'lohantsika ry havana malala na mety misy zavatra ohatrehany ianao ara-pitso na rariva tsy fantatro za mbola sahako manome toky anao ry havana malala tena mbola sahako manome toky anao fa raha ifantoka amin'Andriamanitra ianao zao na mbola afaka 5 minitra mety efa andalana ny fahavalonao fa raha androany ny fotoana ifantohanao amin'Andriamanitra dia za teteny aminao fa na eo aminao ny fahavalonao dia ho resy sy motsamotsaliny Jehovah anoloanao na ry havana malala iverin'ny dalana ny fahavalonao iorooro noho ny fomba an'Andriamanitra anao ary ianao tamin'ny ifanena aminy tsy dia tongotra ho irery fa tahaka ny dia tongotry ny soavaly sy ny kalesy maro be ary atao ohatra ny fahavalonao ka hiteny hoe fa momba n'ity olona ity toko ny tafiky ny lanitra aleoko miverina fa anao zay manana olana tonga eto sendra mandalo eto anao tsy sendrasendra ny atongavanao eto misy herin'Andriamanitra tia no hotsapanao misy zavatra tian'Andriamanitra ho porofona aminao fa na dia ny mpandalo aza ry havana malala misy lehilahy anankiray mpandalo tao amin'ny baiboly tao tandapa-Etiopianina izy io fa sendra nandalo nandray famonjena zay tanàna rehetra nilalovan'i Jesosy nandray famonjena mety sendra mandalo eto ianao androany tononoko aminao sady ny famonjen'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra zay andrandrainao sy irin'ny fonao mihoatra anao zay nieritreretinao aneo ataon'Andriamanitra aminao saotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoam-bavaka teo saotra anao zay Jesosy malala satria tena tiana enao fanengezely Jehovah'Andriamanitra mamonjy fotoam-bavaka menao heritanjaka fahasalamana mbola afaka mifaly manome voninahitra anao Andriamanitra ao anatin'izany fotoam-bavaka izany dia raina mandrakizay ny anaranao fa indrindra tsirairay avy izay tonga eto azavela miala maina Andriamanitra azavelanao misy miala maina zay tonga eto Andriamanitra fa vandrio amin'ny tana maherinao ny tanam-pahasoavanao hita tananao ny tsirairay avy ametrao valim-bavaka sur mesure aminay tsirairay avy reto Andriamanitra fantatra tsisy miafina aminao zay rehetra irin'ny fonay fantatra tsisy miafina aminao zay faniriana rehetra rehetra reto Jehovah Andriamanitra aoka zay rehetra tonga dia andray ny anjara tsara avy aminao Andriamanitra saotra tompo voninahitra ho anao dia mbola sisa tana fatrao amin'ranao tsy afaka hitsainoka na dia litera ray tsy afaka anelingelina izao fotoam-bavaka izao amin'ny anaran'i Jesosy halleluia amen miloha ny dirantsika amin'ny ten'Andriamanitra mbola ame voninahitra an'Andriamanitra tsika halleluia ao ame voninahitra ny Jehovah'Andriamanitra tsika halleluia meo voninahitra Andriamanitra dia vitanao ny alehon'ny voninahitra ao fiainanao fa zay manome voninahitra no tafimy voninahitra ao amin'ny tompo halleluia
voafetra tompo tsisy fetra halleloia soatran'andriamanitra tsika amin'izany iry zany nanakofako tokoa izany iry zany teto anatin'ny commencement izay nataontsika andriamanitra manakaipasoavina ane hitantsika tsirairay avy zay tonga eto androany sotra hoe mifidy araka aminay indray androany dia ty ny fotoana niaraka tamin'ny mampionina hiditra amin'ny tenin'andriamanitra indray ary tsika amin'izao fotoana izao dia fiadanana tompony ho amintsika tsirairay avy tahiny tompontsika mianakavy Mario Elali Ralalin Saint-Apôstôly tahiny Jesosy Sarazana Sosylvie tahiny tompo Angelina Diamant Ratarina Marie Charline Berchelina Fabiola Zanakandapa Soameva tonga soa daholo nareo tahiny Jesosy isika tsirairay avy ao ihany koa tiana rakoto Arzaka tahiny Jesosy ary ty zanay de Madagasikara ny aina maheno Soameva tahiny tompo tratra sabata daholo tsika mianakavy faly mety anareo dia fiadana tompo amintsika Sarindra Raingo Ajadomona tahiny Jesosy Razana Monika faly mahita anareo Angèle Pagès Mianto Antony Lantony Rina tahiny Jesosy daholo Miriarandriamalala Ando Andry Tojo tonga soa Aingo Lira Rodriguez fiadana tompo amintsika tsirairay avy faly be mahita anareo maritatra amin'ny farany hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary ifampaheritsika androany halleloia ifampaheritsika androany mba tonga tsika ahery tsara anomanantsika ny diantsika ho an'ny an-danitra any ajatsika patitsy tahiny tompo sandola tahiny Jesosy mahereza atsaratra amin'izay ny fiarabako anareo fa maky tenin'Andriamanitra amin'izay tahiny tompo tsika mianakavy maky tenin'Andriamanitra tsika amin'ny filazantsara ny Jaune toko 7 ka ny andininy
voalohany ary hatramin'ny fahaefatra novakitsika androany. Filazantsara ny jaona toko fa 14 dia ny voalohany hatramin'ny fahaefatra novakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramany dia nampiononan'i Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny ilazany ny amin'ny fanahy masina. Anaran'i Jesosy, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Halleloia, amen. Roa kely dia zao ny vaka manao hoe ary izay alehako dia fantatrareo ary fantatrareo koa ny lalana. Halleloia. Hoy Jesosy efa nampionona ny fon'ny mpianatra rehefa andeha izy. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Azo adikako hoe misy fitoerana maro hoe misy fitoerana samy hafa. Halleloia. Misy fitoerana maro samy hafa zany ao. Misy hira anankiray izay hoe mba samy hafa isika zatra fiaro ohatr'izay ilay hira. Samy hafa. Na ny mpianatra Jesosy reo dia samy hafa daholo, tsisy nitovy toetra na dia atsaiko hoe i Jakoba sy Jaona aza mpirahalahy dia tsy nitovy toetra. Ary isika rehetrarehetra ireo na dia mpiray tam-po aza dia tsisy mitovy toetra. Zany ny ilana ny fikambanana sy fiarahana miaina anaty fikambanana. Mila mahay miaina anaty fahasamihafana. Ary ny olona tsy mety manaiky fa samy hafitsika dia olona tsy hahay hiaina hiaraka aman'olona sy hany anaty fikambanana sy fiarahamonina mihitsy. Izao ny fampionana nataon'i Jesosy. Andeha ao izy. Aza matahotra nareo fa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Aza matahotra nareo fa ao an-tranony raiko misy fitoerana samihafa. Ary raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Hitantsika rehefa manao fety dia manofa seza. Dia mikomandy fotsiny tsika hoe anaovy seza 300 satria 300 ny isan'ny invité atsika. Dia miala avy any seza ozy fotsiny atao fotsifotsy daholo ny lokony. Na ny ray tsy sesaka loko fa seza mitovy le fampitsatotsatoka ireny daholo dia seza mitovy daholo ny seza azo. Nefa nareo ohatra izy mba misy ohatra ma-invité d'honneur dia mety asina saromana lamba fotsy kely na lamba menamena le seza. Fa ny seza ho avy eo dia mitovy. Na firy kilao ianao nipetraka eo, na firy metatra ianao hipetraka eo. Ny ray mety miantona kely ny tongony, ny ray mety kely loatra amin'ny sasany ilay izy, misy seza mihitsy tapaka. Metraka caution tsika satria maninona? Misy ohatra ao amin'ilay seza hoe maximum 120 kg nefa idadandry 150 kg. Raha izy azonao feriny aza tonga ianao dadandry fa ilay seza azy somary hafahafa. Fa dia ao anatin'ny caution tapaka ny seza ray satria dadandry tao. Jesosy ry havana nampalatena ny mpianatra Jesosy. Raha tsy izany ozy izy dia nilaza taminareo fa zangy andeha hamboatra fitoerana ho anareo Jesosy hamboatra fitoerana ho antsika io tsy manao commande seza izy. Jesosy miteny io melo io hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Dia satria ao an-tranony ray ao isy olona samy hafa tonga ao. Fa misy fitoerana maro ao. Voalaza ny ten'Andriamanitra aloha tsika rehefa mandray an'i Kristy dia mila tonga olom-baovao. Ampahiranareo azy any androany. Misy toetratsika hitambarantsika rehetrarehetra ireo rehefa mbola tsy ao amin'ny Kristy tsika dia samy manana toetra nampanota daholo tsika, manana toetra ratsy daholo tsika. Ary io toetra ratsy io misy karazany roa. Misy ratsy tena mitondra antsika tsy any amin'ilay lalan'i Kristy.
lalana rehetra toetra ratsy rehetra misy fahotana mandainga mangalatra misy loky miteny ratsy mpamitaka rehetrarehetra reny zany amin'ny fotoantsika ndray any reo zany hitambaratsika daholy samy mahay mandainga daholy tsika rehetrarehetra zao hitambaratsika iny samy manana n'iny tsika mpamitaka samy manana n'iny tsika hoe tena rehetra raha misy olona ao Kristy dia indro tonga olom-bavao izy efa lasa ny zavatra taloha fa indro tonga vaovao izy le zavatra taloha dia izay rehetrarehetra toetratsika mampisaraka atsika amin'Andriamanitra mifamatotra amin'ny fahotana. Hoy Jesosy nampionana ny mpianatra fantatry ny mpianatra fa ao anatin'ny mpianatra ao misy toetra taloha mbola toetrany na dia efa niaraka tamin'i Jesosy azy izy iny le toetra ahoana re zany toetratsika tena ao amintsika mihitsy misy zavatra zany aty amintsika ety na mivavaka tsika nanota dia tsy miala eo amintsika le izy ary io zavatra io tsy ny analatsika n'iny tanjon'Andriamanitra zany ampahirantsika androany isika reto ry havana ho any an-danitra ataovy amaina fa isika reto a tsy afaka hivadika anjely tsy mitombona mihitsy zany tsika hoe andeha hivavaka zany dia tena miova tanteraka tena tonga dia tena ohatry ny anjely to dia lasa ohatry ny anjely indraindray na ny fomba fiteny samy manana ny tsika na dia samy mpanompon'Andriamanitra aza mino aho fa nareo mba mandinika an'izany any na dia samy efa mivavaka zao ary misy samy manana ny fomba fiteniny misy efa fiteninao hatramin'izay iny tsy miova iny tratran'ny olona Petera tao amin'ilay fitaninana afo nandà tamin'i Jesosy nandà an'i Jesosy satria tonga dia ny olona hoe Galiliana io lehilahy io na ninona ary fantatry ny olona fa Galiliana io ny fitenin'ny Galiliana tao amin'ny zanak'Israely tao ny fitenin'ny Galiliana no miavaka indrindra miavaka to dia fantatra hoe pitsokovy rahalatojo reny satria sa mety mangitsy ka tojo zany zao tojo zay atao koatra izy mantsy tena ohatra reny fiteny reny mihitsy to dia miavaka izy tojo rehefa amizay dia anay zany dia mitena atsika anay va misy zao izy vavaka anay ange Jesosy tsy mety mihitsy ange Jesosy manitsy vao tamanay zao izy tena manitsy ngambany manitsy ka reny na hiakatra any an-danitra raha latody tsy afaka iovatsony reny i Petera tonga dia fantatry Galiliana satria tsy afaka na dia nandray an' Jesosy ary tsy afaka miova ny maha Galiliana ny Galiliana misy fotoantsika tena misy fotoana tsika tena mety tsara iny olona mihitsy amin'ny fitenitsika misy miteny hoe raha nabavy anankiray zay rehefa isy olona hafa hiditra eto amin'ny groupe tandremo fa izy mivady ireo somary maherihery fiteny le maherihery fiteny amin'io hoy Jesosy raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ka andray anareo any amiko ka zay toerako ny toeranareo ary fantatrareo koa ny lalina any amin'izay ho alehako inona tiany Jesosy tenina amin'io ninonninona mety fomba fiteninao ninonninona mety toetranao anaty dia le lalana nalehan'i Jesosy nio mba nisy fotoana tesitra ary zay ny problème amintsika mivavaka reto forcetsika be mihitsy ny tenatsika hoe vavaka tsika dia tiatsika mihitsy te hiova anjely tsika hoe tena tonga dia tena perfect tena tsisy na ny fiatsika na ny fiteny dia lasa hovaina za aloha ry havana malalako na 10 taona ivavahana eto ary tsy afaka hiova ny fiteniko ataovy amainy tsy afaka ny hiova rahalahy alabavy fa ny fiteniko dia fiteniko foana alleloia fa kosa oka naraka ny lalan'i Kristy fantatrareo ny lalana zay aleha kosa izy aza atao mifangaro amin'ny fahotana zany ny tempérament zany
ny afanampony toe-potsika samy manana misy mpanompon'andriamanitra tena malefaka efa tramin'izy mbola tsy vavaka dia efa nalefaka ray havana malala za miteny anao elao ny fahotana elao moa anika na manao délivrance ary za devoly miteny aminao ndana moa mandeha ale devoly zay fomba fitenina misy indray olona efa tena mitao anatiny efa tramo zay misy tanareo misy mpiara-mivavaka aminay zay ampahery antsika zany androany hoe isika rehefa ao anatin'ny sitrapon'andriamanitra tsika anamboaran' Jesosy tsika fitoerana sur mesure ho atsika ao an-danitra ao misy ranavavy zay mpiara-mivavaka aminay taloha misy karazany zareo zany mpiravavy reo niarany tarika anay mivavaka ohatran'izao ranavavy anankiray kakapeta amin'ny vitasy fa ohatrany mahery fiteny-biavizavy zay izy ohatrany ona ino koa ny aminy hoe zany ohatran misy fiteniny ndray andro zay no alim-bavaka voalohany miaraka tamin'izy miravavy zay dia vo manomboka kely fotsiny le vavaka dia za zany teatoro be mihitsy dia fa manomboka 38 le alim-bavaka vo manomboka amin'ny sivy sasany alina dia miraikitra be mihitsy masoko tena menamena be tady miraikitra dia izy mampionona teatoro nga elahy dia ozy tena miraikitra be mihitsy masoko dia za zany nanantena hoe hiteny io ndana aloha le izy atory fa mampalahelo izy lehilahy lehibe ory ve mitarere teatoro za le tena tareta mampiona zany miteny aminy teatoro nga elahy tonga dia mibetroan'le raha lavao ny mivavaka tsy misady sakakoriko atory ozy izy zany tena inona ny alim-bavaka tsy misady sakakoriko ny atory ndao mivavaka nga vitan'izany io ary feto loatra taitra be misy tao dia afaka atonoasy tsy tena tsy mbola nisy betroko oatra zany zany teo amina tombotro sary nefa ty zany raha matitondranao ivavaka to dia nitsakanany mba le vadiko zany mba teatoro nga elahy raikitra be mihitsy izy ato ny alim-bavy ny alina tsy misasakako ny atory afireto loatra be ivavaka fa navitan'izany io trosa be io izy izy tav zany taitra be tonga niala le toromaty ndao arivavy niala le toromaty zany betroany zay ranabavy zay efa mivavaka mpametra tanana mpanao délivrance zay fiteniny ary le izy tamin'ny voalohany taitra be ohatrany inona fa raha olona mora tany zangamba tsy anao alim-bavaka fa ohatrany betrobetroanareo fa za zany tsy maninona mandao ary zay nitoetran'izay ary raha natory tamin'indry hatramin'izao mbola miafin'olona topotr'olona tosagambany satria le alim-bavaka tokoa tsy ilaina matory ko raha tsy teo ary izy ka raha zay sy mampiona teatorogala ndana ary matory merci raha mampiona reo fa teo izy ka tsy hoe sany venareo mba mivavaka mibetrobetroka be mihitsy nareo fa za tsia manaraka ary nibetroany anahy ivavaka fa tsy hoe nibetroany anahy ny zavatra avo ary izy tsy hoe niteny ratsy na hoe nanao inona ary nasoa anahy le izy tena tonga dia mivavaka tonga dia laitra ny alim-bavaka isaky mijery any amina teatoro dia voabetroka eto fandao ivavaka sa teatoro dia mijery tadidiko le betroka tondandre io hitanareo avy nanao alim-bavaka io afatrosa alleloia izy fotoana io ranabavy io izy mananaza misy tempo zay izy teneko anareo hoe mahavariana hoe tsy mba délivren Jesosy fe raha devoly ny ao anatiny nefa n'izy tena ampiasain'ny tompo izy mahatonga nahiteny zany hoe tsika reto misy mitoetra tsika ratsy manotoana ny fandanantsika any an-danitra tena tsy avela Jesosy rena tsy afaka fa za mampahery anao androany za akory tsy miteny hoe ndany ianao manao ratsy toetra aman'olona fa misy fotoana angentsika raha manatsarain'ny olona tavenareo mba mivavaka nisy fotoana teto amintsika teto averiko foana satria ty zavatra ty zany nampalelo anaty dia averiko nisy ranabavy tonga teto amintsika teto nihitra teto amintsika teto tompona latsanabavy malalara vavy pastera tena ianao tena mahafinaritra be nitoroteny tena alleloia fa izy ao ny anatin'ny ankizy any amin'ny groupe any iny tompo raha vavy ampiny raha amin'ny vola iny tompo raha vavy averiko raha pisa ampiny raha amin'ny vola olona firy nefa nangalan'ny vola eto amin'ny groupe
dia eo amin'izay zany tanteraka le ozy izy le ranabavy tandray fa izy mivady reo maherihery fiteny a ahoana zany tokony raha vavy marina misilokiloko ndray ndray oka moe aza atao an'izany raharanabavy na dia misiloko indray zany raha avako zany fa tena mialatsiny fa tonga dia natsony ranabavy eo ino ty ataonao ary ny olana nisy olana angalany vola teto mivadin'le raha matomitsy ny teny tamintsika te za ve ny ampianaran'ny pasterinareo fampangalangalam-posy za zany eo le voakitika naretsika misy manao capture d'écran misy mety misy manao vidéo enregistrement zany ny vavan'izy mivady ny bedy an'le olona tsy maninona misy jesosinay any mamboatra fitoerana mety aminay fa inona tsy maintsy natao tsy maintsy nandraisana fepetra nisy mpanompon'andriamanitra moa niditra tsihatra tamin'izy dia mibedy anahaka ianao izy izy ve aloha le ondro izy izy mba entina any an-danitra ka le ondro ange tsy hoe pisoloky dia hita teny analakely ny toriana teny fa le olona niditra amin'ny fivavahana mihitsy mba ahafahana misoloky olona mivavaka azonareo ve zany tsy mitovy zany tsy hoe tsika tsy mahazo mivavaka eto misy pisoloky any miova fo tena andao teny ivavaka tsika mpamono aza raha isiny etiny izy an'izy fa raha ohatra ka hoe isoloko mihitsy no fahalalana hoe misy olona mivavaka reo a dia zao mantsy manisy ratsy manao ratsy amin'ny mpivavaka mantsy tsy problème tsika mivavaka dia aloha andriamanitra ny hamarika ny olona tsy raha injany andriamanitra maly zao fa ny fiainana aloha ny ataony ny androany dia ahoana tsy teny zany tsika fa avelantsika voasoloky ny anankiray dia avelantsika voasoloky daholy aloha ny satria tsika mivavaka tsia tsy ry avana raha zay ny tsarana ana aveo moa le rahalahy anankiray le rahalahy mpanompon'andriamanitra nametsy ny analo satria raha zany nitoray mitarenany amin'ny any tena mahery loatra mivavandranarato ralatarato mety nitena fa le pastera ve aty fa ty tsy malemy tsy mahery loatra fa ve fa tena mibabababa am'izay le rahalahy tena nataony rahalahy tena tahay tena marina tenao rahalahy fa tena aika tena nataony tany tokoa le rahalahy satria dia ozy hoe atao ahoana mo fa mampianatra andriamanitra ka le rahalahy fiteny tanao ranabavy ao aza mananina ao avy aty ianao ao fa dia manana fandarina oatra antsika zao dia ampitoriana teny ohatra zay sika tevintsika zany tsy ampitoriana teny satria bedy zay ny eto alleloia le ranabavy teny taonareo teo a manana fomba fitezeny lay andro misy mitory teny ka aminay misy pastera zay taloha marenina ny sofinilany tsy mare dia le ranabavy indray manao solomaso dia vo hoe raisy ny tenin'andriamanitra raisy baiboly dia lasa azy maka solomaso dia taitsany solomaso izy mba mavaky baiboly ka le rahalahy pastera tsy nananeritreritra ninina mihitsy fa mitovy za ry havana empolo taona zao fa mbola tsisy mipika ny masoko hitanareo ngamany mbola tsy manao solomaso a io tonga dia taitra le rahabavy rino miteniteny nianao ary solosofina mihitsy ny ilainao satria rahalahy pastera zany malemy dia izy mieritretra hoe izy no asianao anatin'le hoe le rahalahy zany mijorodovavy hoe zako eny ampitony le rahalahy tsy maneritreritra hoe nisy zay solomaso a fa izy zany tonga dia na tsy ary voatsinona hoe sambo antso zao ihany ny azy ny maso ny marary a dia teny pastera za ry avana malala teneniko anareo empolo taona zao lehilahy zao mbola tsy manao solomaso jery baiboly mahita tsara masolona zao solomaso dia izy erery ny anao ary solosofina mihitsy ny ilainao sady naveriny ny solomaso satria izy zany solomaso ny pastera marenina solosofina tena tatara tamin'izay entana re mitondra olona tavy pastera sahinana mihitsy mitondra le zareo efa zavy folon-dehibe dia nataon'le pastera ny zarazara nisy mission atao any ambanivohatra dia nalain'ny pastera nitendrely izy mamena damy miara-manao asan'andriamanitra miara-nirahana manao asan'andriamanitra tsy maintsy hifanaraka ianao ga ianao ifamaly raha ina ny asan'andriamanitra re miasa izy mamena damy nandeha tany solosofina sy solomaso zany lasa nandeha nanao asan'andreo fa naomby aleluia tena naomby ndiko lazaina anao dia zao isika ry avao manana toetra anaty tsika aza velanao aza manamelo teny ianao za hoa tsy miteny tsy mandrisika anao andao hiverina kizitina be ohatra ny taloha daholy a mino aho fa tena azonao ry zavatra tiako tenenina jesosy io a mahafantatra atsika rehetrarehetra ny toe-pony petera tena tsy mitovy amin'ny toe-pony lioka mihitsy ao amin'ny baiboly lioka zany a
de olona mpandevitra. I Petera io indray de manana toetra tena azo lazaina izy manakaikaiky ny ratsy mihitsy satria Petera de tia manao zavatra miavaka, tia misosososika, tena tia mitaritarika. De misy fotoana ary Petera mihitsy mananatra an' Jesosy mandray fiteny. De ohatra hiteny zavatra ny mpianatra de ray Petera zany to de mandray ina hevitra reo izy manatona Jesosy zao Jesosy hitanao de ohatry ny hoe floa syndicat. Zay ny toetra ny Petera, samy hafa mihitsy. Ary Petera rehefa zay any toetra de mazaka ihany koa. Raha i Luka tenen'i Jesosy hoe mindany nivoaka anao ry Satana, mitite groupe Luka. Fa Petera fantatr' Jesosy hoe Petera mazaka an'izay fanahaka amin'ny zavatra zay atao. Tapahiranao androany misy toetra tsika ao anatintsika ao aza velanao anamelohan'ny olonanao. Ataovy manaraka ny lalan'i Kristy. Paoly zao ny nataony Paoly taloha, mpanenjika mpivavaka, mpaniratsira kristianina. Ary raha sefony mpanenjika zany tsy olona mangingina iny reto mahenjeo azafady fa amin'ny kristianina iny eo enao nga mavavavaka enjehako enao tonga de regrena tonga de tany ampontsy zao za nahazo taratasy nahazo mivavaka Paoly miona tamina lehilahy amizay ndosika zay tena mirana amin'ny asin'ny apôstôly. Asin'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo. Asin'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo i Saoly zany nandeha nirahana nanao missionnaire izy Barnabasy. Ary rehefa nandeha zareo de midoko vakitsika ny asin'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahaenina. Olo ten'Andriamanitra. Ary rehefa namaky ny nosy ka tonga tao am-pafo izy de nahita jiosy anankiray atao hoe Bar Jesosy, mpanao ody sady mpaminany sandoka. Ary soa ihany fa Paoly no nifanena taminy. Izay nitoera tao amin'ny Sergio Paolo, gouverneur ny tany sady lehilahy hendry. Ary izy napaka ny Barnabasy Saoly akao aminy ka naniry mba hareny tenin'Andriamanitra. Fa Elima mpanao ody fa zany nanarany io zany le Bar Jesosy. Elima mpanao ody zany nanarany raha tiky nanohatra azy roalahy sady nitady ampiviliny gouvernora tsy anaiky ny finoana. Zao zany le zavatra gravy be mantsy io zavatra io fa nire tsy takatry ny olona. Zao zany le mahatonga ny tena gravy. Misy olona zany eto tsy tokony haray filazantsara mihitsy, tsy tokony handray an' Jesosy. Nefa no fahasoavan'Andriamanitra de nangetaeta tenin'Andriamanitra de napaka ny Barnabasy Saoly ity lehilahy ity gouvernora. Zany hoe tena azo lazaina hoe gros poisson zany raha hoe amitsika zao raha hoe tsika mitory teny zany mety hoe misy prime ministre na filoham-pirenena mba resy lahatra hoe hitoriana teny tsy zavatra ngeza be zany raha. Tongo Paoly de tena poangeza be misy ty ny aty gouverneur ty raha azo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tongo Paoly de faly be fa ny olana misy lehilahy anankiray mpaminany sandoka. Ny atao hoe mpaminany sandoka de mpaminany any izy fa sandoka. Ary izy amin'ny mampaminany sandoka azy de mahavita zavatra satria maniny misy inony eny aminy misy ody, manao ody ratsy izy, mpilalao ody sady mpaminany sandoka. Zany hoe tena tandondomin-doza zany ny fifazam-panahan'ity gouverneur ty satria raha mpanompo sampy mihitsy hoe tonga de tatarabe tsy problème satria nity raha ty fa tapa-kevitry ny handray an' Jesosy. Azonareo fa ny problème ity mpanao ody ty mitafendrika mpaminany mahatonga azy ho mpaminany sandoka. Ary eo ny tena olana amin'izao androntsika zao re avana malala alao miady alao tena miady amin'ny mpaminany sandoka toy izay miady amin'ny mpamosavy. Mpamosavy zany efa hita maso zany, tsy asarika olona hoe mangetetan'Andriamanitra. Fa ny tena problème tena vato misakana ho an'ny filazantsara fahamarinana de mpaminany ihany fa sandoka. Zany hoe pastera ihany fa mamily ny fon'ny olona. Mahatezitra kokoa zany mahita pastera mamily ny fahamarinana no mahita mpamosavy tonga de mamosavy olona. Teneniko anareo zany, tsara fantatrareo zay.
tesitra be mihitsy ny soly satria olona tokony andeha voavonjy olona tsy tokony voavonjy andeha ho voavonjy no avilin'ilay mpaminany sandoka amin'ny alala mitenin'Andriamanitra sainga milalao ody ratsy izy tandondomondoza ny fifoazam-panahy so ihany fa i Paoly nataony eo taminy satria zao toy andiny fa sy Saoly kosa titentina anisany nampalasany saiko tatramin'ny zambola tsy mivavaka fa azaveko anao izy fa Saoly kosa izay atao hoe Paoly feno fanahy masina maninona hoe feno fanahy masina tsy fanahy sandoka tsy fanahy fandoka sy fanahy masina sandoka fa tena feno fanahy masina feno fanahy masina zany Paoly dia mibanjina azy amin'izay banjina an'izy ibary Jesosy na Elima dia niteny taminy dia mibanjina azy ka anao hoe elahy tsy rahalahy tsy tompoko tsy ianao avakio ny tena Andriamanitra elahy feno fitaka rehetra sy fahapetrena rehetra elahy zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra tsy nitrahatra tsy hamily ny lala mahitsy ny tompo fa elahy tena tonga toy ny hoe Paoly zany kosa be zany be mba mpivavaka elahy be nataony Paoly elahy daholo zay nanompo an Jesosy taloha elahy vavaka amin'i Jesosy avy elahy ty gadray elahy avy elahy tezitra izy nefa izy eto feno fanahy masina fa ny fanahy masina ve nanakana sa namela azy iteny an'izay feno fanahy masina izy fa zay le toetra tao anatiny efatram'izay tojo zao tojo fanatiny aiko tojo zao hatramin'ny toriteny dia miezaka izy fa rehefa tena rato fatena izy ka tsy mety kosa zany azonao tao dia tonga dia zay lefa tao anaty zay lefa tao anaty tsy problème an'Andriamanitra ny anovan'izay fa rehefa ozy Jesosy sy rehefa nampiona re manaraka ny lala marina ianareo manaraka ny lalako nareo na dia nandaka latabatra Jesosy satria tezitra hoy Jesosy tezera fa aza manota ka raha mpanompo kristiany nataony elahy taloha bary Jesosy nataony elahy nefa izy feno fanahy masina sa bary Jesosy teny hoe ianao kosa andray fa maninona kosa tsy manaiky an'izany kosa rahalahy aza vilivily moa le fahamarinana amenna aza vilivily ny fahamarinana rahalahy tsy mety kosa zany alleloia amenna moa mazava ho azy tsy zany elahy mihitsy elahy feno fitaka rehetra sy afetsena rehetra elahy zanaky ny devoly toy ny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ka inona ary no teneniny zanak'Andriamanitra tsy maintsy nahariary ny Paoly teo ny momba n'io lehilahy io tsy maintsy nahariary ny Paoly fa fantatry Paoly ny olona rehetra tsisy nafantatra an'io ny olona rehetra amin'ny olona mpaminany io i Paoly rery nafantatra an'io hoe mpaminany sandoka io ary milalao ody ratsy satria nahoana vakimy Paoly tamin'ny alalan'ny vohatra nafantarany azo inona zany no tokony tenena tahiny tompo ianao rahalahy ohatrany tsy de mety hitako hoe arefako amin'ny fahendrenana hitako hoe ohatrany tsy de mety sy le avivily le fahamarinana nefa ny io efa andala mpiviliana ilay ondrin'Andriamanitra potseriny Paoly teo elahy feno fitaka feno afetsena zanaky ny devoly sady fahavalo ny fahamarinana rehetra ary indro ankehitriny mitana amin'ny tompony amely an'lahy dia ho jamy elahy ka tsy hita masoandro aloha dia latsaky niaraka tamin'izay ny manjabena sy ny aizina ary ny raparapany tady olona hitatana azy izy ary ny gouverneur nety zany izay efa natao dia nisy sady talanjona tamin'ny fampianarana tompo hitanao ny vokany avitra ny fanahin'ny gouverneur vakimy Paoly batsilana teo ary za tena manentana antsika tena resao amin'ny mpinonareo rahalahy mitandrina fahamarinana mitory filazantsara ny fahamarinana ampafataro ny mpinonareo reo mamily ny fahamarinana rehetrarehetra zao mba avotra ny fanahiny ny anay eto ny mpino eto aminay eto ny raha lasana bavinay eto anatin'ny groupe dia arovanay tsy jerijery zava-ponana dia samy fivavahana ary satria nahoana misy ny familiana amin'izao fotoana izao mivily ny lalantsika dia tsotra ny lalana nalehan'i Jesosy dia izay ihany ho any an-danitsika dia izay ihany tsika mivavaka tsika mitohy Jesosy mamboatra fitoerana ho antsika ary ny fitoerana menantsika
dia ny mety amintsika. Ny fitoerana mety amiko tsy fitoerana mety amin'ny Jonathan. Ny sezan-dralahy Alain tsy mety amiko. Fa zay samy ho any an-danitra. Azonareo ve zavatra tiako lazaina? Misy toetra tena hovain'Andriamanitra, solon'Andriamanitra ety amintsika. Fa misy zavatra tsy afaka ety amintsika ozy Andriamanitra tsy afaka tsy hamadika anareo anjely ny tanjoko fa ny atovanareo tahaka ny Kristy, anaradia ny Kristy. Misy fitoerana ao an-danitra ao, mety aminao io, justa tsara aminao io, amboarin'i Jesosy io. Alléluia. Ndotsika maty tena andrany amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko fa Apokalipsy toko fa 7:20. Apokalipsy toko fa 7:20. Apokalipsy toko fa 7:20 andininy fa 4 sy 7. Hoy ten'Andriamanitra, dia nahare feo tahaka ny vahoaka betsaka sy tahaka ny forondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokotroky ny orokotrokorana mafy manao hoe alleloia. Fa ny tompoandriamantsika dia nitsoto no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ravoravo ka amin'ny voninahitra azy fa tonga ny fampakarambadiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny. Ary nasaina ny tafy-rongony fotsy madinika sady madio no mankatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Halleluia. Amen. Averiko nahare feo tahaka ny any vahoaka betsaka sy tahaka ny firondroan'ny ranobe ary tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana mafy. Zao zany, le feo re dia feo ana vahoaka be lehibe. Ao anatin'ireo vahoaka ireo misy kely feo, misy be feo, misy tsy fantatro be dia be. Fa reo mitambatambatra mirondrona be. Raha irina koralina zany dia ho anareo izay efa nanao koralina, reny hira hita endrika tsara be rehetrarehetra reny reny hira tsara be endrika reny dia reny feo an'olona be dia be mitambatambatra. Ina moa lirany tasike no ilitsika ohatra anao ohatra kely aminareo zany andake mba henoantsika tirity andake mba hindramintsika mampionina zay nga many tena mety. Raha mety mampionina mba hangatahako mampionina mba manao an'ity zavatra ity mba hingaviko ianao azafady indrindra. Mba mandraisanka ianao micro azafady azafady tompoko. Manana piry tsika eto zavatra tiako angatahana mampionina somary sarotsarotra le izy raha ho anahy io fa tsy sarotra aminao Andriamanitra hitanao. Ndao ohatra ataontsika ny hirany Junay maherezatra fa tsara ny ohatra dia iny olona maromaro no hira dia ataoko mba afaka atao mampionina be iny le refrain iny feo voalohany dia angatahako ataonao feo faharoa dia angatahako ataonao ny feo fahatelo dia raha mba vitanao manao beso dia mba ataovy fa misy zavatra mba tiako hazavaina ao anatin'izay mety be mety amintsika mba asantsika mihira anao mampionina anao an'le hira izy dia mba ataovy azafady mampionina ny feo voalohany dia feo faharoa dia feo fahatelo samy hafa daholo mantsy ireo samy hafa daholo ireo fa tsy mitovy. Feo voalohany Avary maherezatrany fa tsara ny eo an-tratrany ianao any katiny. Alleluia. Zay zao feo voalohany tadidinareo zay ao anandray feo faharoa azafady. Feo faharoa maherezatrany fa tsara ny eo an-tratrany ianao any katiny. Alleluia. Feo fahatelo mbola misy ve zany mety ataonareo feo fahatelo azafady. Maherezatrany fa tsara ny eo an-tratrany ianao any katiny. Alleluia. Beso azafady mba misy azo atao beso ve zany
atao feonao vehivavy fa be fotsiny raha mety tsy mety tsy mety Jonathan zao tety ampidirina live kely Jonathan dia atao hoe zavatra tiako lazaina anareo dia zao anefa le izy rehefa tena alefa Marizao zao mahibeso asika ataontsika le hira safady Halleloia andramo am'izay ary mihaino an'izay iry zay dia asory ny feo voalohany dia mihitanao hoe finaritra ve sofinao mihaino an'izay iry zay andramo ianona nge zay iry zay dia tsy hay ny feo faharoa rehetrarehetra azo aina ve anao ihaino an'izay iry zay avy ireny dia asory ny feo fahatelo misy hitanareo reny feokiry reny dia reny fitaovana rehetra reny misy anjara asany daholo misy fotoana mijery olona mihina anao dia ohatry ny tsy henonao misy le gitara beso iny ohatry ny tsy dia le gitara solo iny dia henonao mihitsy hoe izay miteny le olona fa le gitara beso iny ohatry ny tsy dia henonao zany hoe inona ary ny ataon'ny olona io ohatry ny makafy mihitsy nefa ohatry ny tsy dia henonao hoe mitona miri fa za mbola miteny anao fa esoly ny gitara beso iny anaty hira zay ngery avana taloha tarika zavona efa ohatry zany zany tokony hitendry le gitara beso fa tsy nety niakatra teny ambosy fa tena kapantsona maneno kely le hira tsisy an'iny basy ny zavatra tsy asiny an'iny gitara basy iny ohatry ny mitendana hoe Jonathan tokony Jonathan izy raha misy bady Jonathan etoto raha olo so perte ça va ran'orso olka raha ohatra tsisy an'le beso azonareo lantonina potona fo raha ohatra tsisy gitara baso zany kotany la raha tsisy an'le gitara beso raha sana sosiny vy nytiako tenanao le izy eo fa tsy dia henonao tsara hoe inona ny dikan'iny fa misy an'iny ravoravo ny sofinao meno an'le izy tany hoe tena andriamanitra tao amin'ny apokalipsy io na refeo tahaka ny vahoaka betsaka sy tahaka ny firondroan'ny rano be ary tahaka ny fikotrokorana mafy zany hoe fitambaran'le feo eno zany tohatry ny feona rano be nefa kohatry ny feona kotrokorana mafy reo fitambaran'ireo ange le fitambaran'ireo ange ny manome voninahitra an'Andriamanitra ao an-danitra ao ary raha rano be daholy mitovy amin'ny petera daholy zany ny olona tonga any an-danitra na mitovy amin'ny lioka daholy zany ny olona any an-danitra na mitovy amin'ny isa moa ty Paoly raha tamin'ny resakitsika teo zany zao ry lioka sy ry Jakoba sy ny sisa zany rano be fa ary petera sy ry Paoly alleloia reny le kotrokorana taka ny kotrokorana mafy io le toetra tsika io fa ny zavatra tena debe dia reo rehetrarehetra reo nilaina nytambatra na nomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao an-danitra tao mba tianao ve ny feo anao ry havana anakoako ao an-danitra ao mijanona amin'izao ianao zao sady tsy fantatro ranobe ianao isa kotrokorana mafy fa na ranobe ianao na kotrokorana mafy tian'Andriamanitra ianao tiany Jesosy ianao ary lasa izy namboatra fitoerana na ho an'ny kotrokorana mafy na ho an'ny ranobe ianao io ilainy ianao aselina tia mo atonona ianao fero selina ianao io ny fitanan'Andriamanitra moa io
aza velanao anany tenanao aza nameloka anao hoe ty za ny feoko zany ohatra ny tena maherihery vaika be loatra ilain'Andriamanitra hoe anao délivrance tsika zao ilainy ianao any amin'ny délivrance ilainy zany olona tena tsy mpanao tononkalo tsony ilaina fa tonga dia efa kotrokorana tsy rahany be tsony ny ilaina any fa tena kotrokorana mafy rehefa nanatra olona tsy mety iova mihitsy rehefa manany any fivavahana iao ihany mivavaka tsy mivavaka ilaina kotrokorana mafy zany rehefa hitondra olona anatin'ny fotorotoro indray ianao feno selina anatin'ny fotorotoro rano be indray ny ilaina ny feoana ty ampairanao androany ilain'Andriamanitra ianao tsika rirena samy amin'ny fizika iny rehefa feo alleloia ty ampahery anao androany elao ny fahotany elao ny ratsy zay lalana rehetrarehetra zavatra rehetrarehetra tsy afahantsika tonga any an-danitra hoy Jesosy fantatrareo koa nge ny lalanao any amin'izay alehako e any hoe ny lalan'i Jesosy sy arahantsika tsika tsy mitovy toetra amin'i Jesosy hoe tena tonga zany dia tena tadidio fa Jesosy nge mahery fiteny any olona efa matahotra efa tena hoe tsy hita efa tena neka maty tompo mba mipanika sitraka ao ve ny afaty anay ay afonareo kely filony azonareo sa Jesosy tena tsy hotanteraka aminao ane zany na maty anao dia maty koa tsy savelako amono anao zany Jesosy anivoaka ianao ry Satana za hoe za mbola tereninao zany koa Satana akerazo apetere lado aky fa tena lado aky latio atio aky latio alleloia raha tiako tenenatsika dia zao tsika tsy afaka mivadika anjely ny problème angelavana ny olona manao tena hoe manao fihetsika ohatry ny anjely tenin'Andriamanitra dia ny tena dia manao fitenin'ny anjely ary sika nefa tsy manam-pitiavana anao any amin'ilay fitiavantsika manao mafy fa le anova amin'ny fihetsitsika io efa io azonareo tena io moa izy le rahalahy anankiray zay rahalahy rado amen rahalahy azon'izandry azon-dralahy keliko mitokantrano rahalahy feno tenin'Andriamanitra alleloia dia ahoana rahalahy ty tomobilitsika ty amen rahalahy tiako izy io rahalahy alao mba ho an-dralàno ao fa tena omeko trano tsara tarehibe ny rahalahiko alleloia zany hoe paster za ve rahalahy tena azo trano tsika ary mampirina io ary tonga dia iza tianao le amen rahalahy ohatriny ty 4 ty rahalahy mba andeha any ambanivohitra kely ny zokonao andeha hanompo any Jehovahandriamanitra omeko trano ny rahalahy ay zany le trano zay fa samy mivavaka zany ny mivavaka fa le fiteno ay amen zany za tsy mahay an'izany teza le trano le vadika teza le trano rahalahy amen rahalahy fa tena za mihitsy mifiresany tany amen rahalahy amen falindranam-bavinao vadiko indra ramenao anay 4 io anomponany Jehovahandriamanitra alleloia any anaty lalandratsy antsika rahalahy tena ataontsika mahita ny devoly rahalahy raha io volana teorina o rahalahy rado mifona risia nisy nividy risia le trano nomena anareo na amidiny ka le trano nomena anay tamin'izay 4 ny anay dia nasy trano dia le trano lasanay dia le 4 lasany tengena ny 2 volana teny amin'izay le 4 nytengena tahitompy rahalahy aja halleloia rahalahy aja mahafinaritra be rahalahy aja tahiny tompo tany amin'izy mivady tany amin'ny maly tahiny tompo be reo rehefa manana tôbila le vadiko kely resaka verinany amin'le resaka toy antsika ny arina rehefa ao arina nareo tsy ao arina nareo izay manana tômôbila avo lenta be reny le mampatahotra ny mécanicien vazaha reny no mikitika azy rahalahy aja tsika io ka jereo sorate ao na tovy sorate any ny anarany aja ny aina Randriamanana fa tahin'ny tompo io reny za to amin'ny garazy ma tena naheno misy fa misy tômôbila tsy sahany garazy ngeza be tao Frantsakitiana fa tonga amin'ny rahalahy aja ny olona ty rahalahy de zay eto aty fa ataontsika halleloia amboatra tômôbila raha Paris sy ny manodidinao manana garazy mahafinaritra be mihitsy ny rahalahy antsika io dia mba contacteo izy
tahiny tompo a sotra raha lay aza dia mampamagy aminareo mianaka efa mianaka ao tahiny tompo a venany amin'ilay toetsika rato eny ary raha fietsika dia nanjely latsaka tany tena anarany foresaky ny anina lala satria nanomboka hoe vanomboka mivavaka zany tanala io anio fenotenin'Andriamanitra safa mandeha ao atokantramonao foana ralahy irafidy raha afaka roa volana entiny izy mivahateny le tomobilinay onao rahalahy afaka miresaka aminareo mivady ve zay tsy zany rahalahy fa tojolana kely ny rahalahinao amena dia zao rahalahy le tramonareo rahalahy somary namidinay kely fa dia zao rahalahy tsika tsy fanenjika amin'izany tonga dia nanomeloa zany aza mitsara mba tsitsaraina atsika rehetra tsisy nanao marina tonga zany anao dia bloqué anao tonga dia mangina anao satria va tsisy manao marina tsisy manao marina tsika moa dia solafaka eto fa dia io ny tomobilinareo averinay aminareo fa le trano rahalahy ary tomobilinay zany nety teny roa volana efa ohatrany anazy le trano mbola tsy nidirana eny andea fa dia miresaka amizay raha azo trano zay ary le trano ile tapiteny ohatra naverina le izy satria namidina zany ke zany zavatra tsy mety satria tsy fifanajany zany dia hitanareo alohandray ary tsy nanao an'le fiteny azonareo amizay tiako tongavana ny fiteninao tsy aza hovaina aza miteny ratsy dia aza mezatsy tsy manindrona olona alleloia amen fa io nanaovan'Andriamanitra anao tsy ho voaova zato isan-jato za zao fiteniko zao io rahalahy azy io zao a tany amin'ny tena ambiroapolo taona lasa tany zay mpinamana dia tena miaraka tena mifankahita sady samy ao anaty fitiavana fiarakodia ao dia mahafantatry rahalahy azy fa zao foana ny fiteniko mbola ao iady afaka miconfirme an'izany ve azy hoe zao foana ny fiteniko na miresaka na tamin'izaho mbola naditra na za mivavaka fa zao mitory filazantsara zao tsy faka rindra tsy novain'Andriamanitra zany fa zay le izy fa ao an-danitra ao misy fitoerana namboarina ho ahy niezaka manao ny marina mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra hoy Jesosy hoe zao a fitoerana mendrika ao anao ny ataoko fitoerana tena mendrika sur mesure aminao fa misy fitoerana maro ao an-danitra ao misy ho anahy misy ho anao alleloia fa zao kosa izay toerako nitoeranareo ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'ny ale fantatrareo ny lalana rana fa mila mandeha amin'ny fahamasinantsika mila miala amin'ny fahotantsika alleloia mila manao ny sitrapon'Andriamanitra isika ny ao ambadik'izay Paoly tsy nisoloan'Andriamanitra na ny feoany na ny volume ny feoany na ny tempéramenty na ny zavatra izay rehetra tsy mikasika nidirana ny amin'ny lanitra mino avavoarainao zany afatra zany androany fantaniko aminao rano be ary ny feoanao androany rehefa tonga ao an-danitra anao ho rano be ve sa ho kotrokorana mafy ny feonao fa reo rehetrareo samy ilain'Andriamanitra hitambatra amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy matoko sy mino avavoarainareo ny afatra ninonina nrentsika mety ny anivo ny fiarahamonina anivo ny fianakaviana mety misy zavatra tenitsika tsy mety mahatanteraka atsika ny olona miandrandra amintsika reto mihitsy rehefa mivavaka tsika dia lasa anjely dia zao tenenina ny olona hoe mbola tsy lasa anjely aho hoe a ny ratsy rehetra miala misy zavatra avelan'Andriamanitra ao satria za tian'Andriamanitra hivavaka tsika amin'izao fotoana izao a dia anao hira anankiray tsika rehefa dia hivavaka misy olo tenan'ny groupe zay maharesy hivavaka miaraka amintsika rehefa aoarinan'izay sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay midera sy mankalaza ary manome voninahitra anaranao zay tompo fa tsara ianao androany tompo malalo misotrany amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra tena tianay ianao fantatray Jehovah Andriamanitra fa tena tianay tokoa ianao zay Jehovah Andriamanitra hiezaka zay lalany Jesosy zanakao dia ataonay lalana zay lalana nalehan'i Jesosy zanakao dia ho alehanay misotranao nanao anay ohatran'izao zay izao ataovy mahay manaiky izay Andriamanitra fa izao no nanaovanao anay zany ny feo any rado rakoto salama
zany ny hafanam-pony raha rakoto salama zany mety miakatra ny an-danitra any raha hovoainao azy ny lanitr'Andriamanitra. Ireto raha lasana bavinay reto tena samy hafa tokoa ny nanaovanao anay Andriamanitra. Atao mahay manaiky mifanaiky izay hiara-monina hisantatra sahady an'izany lanitra izay ivantanana izany Andriamanitra. Misaotra tompo malalo dia raha laza saotra ho anao Andriamanitra, akasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra ny amin'ny Paoly, misaotra ny amin'ny Petera, misaotra ny amin'ny Stefana, fa reny rehetrarehetra reny Jehovah Andriamanitra misy raha amin'ireny mitovy aminay, samy hafa daholo izay. Fa ianao manaiky anao fitoerana ho anay mety aminay ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Saotra Jesosy ahy, saotra Jesosy ahy. Fantatro fa tianay ianao, fantatro fa tsy ny feo anay ny andavanao anay, fantatro fa tsy ny avo ny feo anay na ny iva ny feo anay no andavanao anay tsivitra ao an-danitra, fa ny toe-po aty anatinay fosy-panahanay, ny fahamasina, ny akanjo fotsy madio lava riava ny mitambaran'ireo vahoaka reo. Fa ny feo kosa tao an-danitra tao dia samy hafa. Ao ny nanana feo taka ny ranobe, ao ny nanana feo taka ny kotrokorana mafy. Fa rehetra no nitambatra miara-niretina namin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tsy azo esorina amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao io. Ny feo anao io mila ire, ny feo anao io mila re ao an-danitra ao. Misy fitoerana ho anao ao. Mety aminao ty filazantsara ty, mety aminao ty fanjakan'ny landro ty ravana malala. Fitoerana maro samy hafa mety ho anao io. Tsy azo esorinao ianao. Mila anao mba handrafitra ny ekipa. Tsy feno ny fivalian'Andriamanitra raha tsy ao ny ranobe, raha tsy ao ny kotrokorana mafy. Raha amin'ireo ange ianao e. Oka izay ny fanamelohan-tena. Mila anao fanjakan'Andriamanitra. Mila anao Jesosy. Ndao entina ny hafanam-potsika, ndao entina ny fahatsoram-potsika, ndao entina ny momba antsika tsy misy fangarony. Hoentina eo am-pelantanan'Andriamanitra ao amboariny, fa ao amboariny izay tokony amboarina amin'ny fahazamana ianao. Izay tsy mahakasika ny fidiranao ny lanitra, avelana io fa tsy maninona koatra. Fa ny zavatra masaka ao an-tsain'Andriamanitra dia ny feonao mila re ao an-danitra ao. Mila re miavaka ao an-danitra ao ianao. Ao anatin'ny koralina ny lanitra io mila tonga ao ny feonao. Mila re ao ianao. Tianao Jesosy. Misaotra tompo malalo ndreto izay tsy ray avy. Samy hafa fiaviana e. Fa samy mba te hanompo anao. Te ho any an-danitra tompo malalo. Halleluja. Amen. Simba
Aleloia. Jesosy malalo marina mihitsy izany teny izany Jesosy hoe samihafa Jesosy say, samihafa ny tezainanay, samihafa ny toetranay Jesosy, fa dia tanjonay Jesosy dia hoany aminao ary izay anjy Jesosy no miavianay dia hoany amin'ilay fiainana mandrakizay Jesosy. Mety ao ny toetran'olona, mety misy hoe zatra efa mitarika, mizatra miteny, misy mety hoe mandevindevitra, misy zatra miteny, samy manana ny toetra namoronanao anay zay Jesosy malala, fa dia ny tanjona tsirairay avy Jesosy dia ny hoany aminao, hoany amin'ilay fiainana mandrakizay
dia misaotra anao Jesosy ny amin'ny teny izay nomenao andreo fa dia mampianatra foana ianao Jesosy isan'andro isan'andro ary mahazo fampianarana foana Jesosy izay isan'andro isan'andro dia misaotra anao Jesosy malala, misaotra anao ny amin'ireo mpanomponao izay mampianatra manoro lalana Jesosy fa ny amin'ny masonao izay mameteny an'izy ireo satria dia nahazo fampaherezana izay androany, nahazo fampianarana izay androany Jesosy dia aoka izany teny izany Jesosy apaka aty anatinay Jesosy mbola mahatonga anay foana koa izany Jesosy vonona anao ny asanao, anao ny sitraponao Jesosy malala dia voninahitra dianao irery ihany tombo sara indrindra. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao. Alleluia. Amen. Thank Jesosy pasteur, thank Jesosy tika menakahatra dia mbola iaraka ivavaka tsika riavana Jesosy raha indrindra dia rainay isan-kalazainay ny anaranao fa mahery mahagaga masina indrindra ianao izay dia tena hoe faly manana anao, faly ravo ny fonay tsirairay avy nozareny ny teninao toy indray dia tena hoe mampahery mampianatra anay tsirairay avy anio dia sokafanay aminao fonay Jesosy malala fonay tsirairay avy reto ko mamindra fo aminay tsirairay avy mamelany erikay Jehovah tsara indrindra fa tena hoe maniry izahay tsirairay avy reto mba tena hoe olom-baovao ao aminao ka anao sitraponao ka mba tena hoe tsy ho tafasaraka aminao mandrakizay. Tapanay fa tianao izahay, ilainao izahay tsirairay avy reto amin'ny mahazahay anay saingy mila miala amin'ny fahotanay, miala amin'ny ratsy rehetra ka mandeha amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana Jehovah malalaka tsy hanamelon-tena dia voninahitra Jesosy dia anao irery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka azy mianadatsika tao anatin'izay vavaka ny rahana izay Andriamanitra manaka fahasoavana ny amaly fitianareo izy mianada anao ira fiderana roa farantsika amaranantsika ny fotoana dia ifametra-beloma saditsika ao arinan'izay isorantsika n'Andriamanitra ny fotoana androany ary raha tsy izy dia tsy tahaka izao ny fotoanantsika teto an'Andriamanitra ny voninahitra no ira roa fiderana roa tsika amaranantsika ny fotoana androany ndao ary lahasarytsika.
Halleluia, no ira fiderana ray farantsika amaranantsika ny fotoana dia andahoary lasarintsika dia aoriana zay dia ifarana ny fotoana misotranareo naharitra ny hatramin'ny farany raha tsy entinareo dia nangigina teto zay nefa koa dia mino fa hitondra fahasoavanao nareo ny tandremanareo andro sabata teto niaraka taminay androany naresanareo ny tenin'Andriamanitra samita iny tompo amin'ny latsinainy ndretsika miona amin'ny 7 sasany alina raha mbola sogina amin'ny raolanitra tsika ka ta iny tompo tsika velona ny asoma tsara amin'ny latsinainy tsika miona eto amin'ny 7 sasany alina samita iny tompo semaine mazao tsika rehetra Anytime when Miss Fiona, me no one umbrella would for months to day. The team come down, we am soon say. There's sauce in the from Caracarani now. And anytime when Miss Fiona, and me no umbrella would for months to day. The team come down, we am soon say. The sauce in the from Caracarani now. This is so you miss a Tagalogana. Yeah, la Galawe, Betty and Tanya, this is so you miss a Tagalogana. Yeah, la Galawe, Betty and Tanya. It's from the moon and the gutter. It's so sad. I group Samaresi. For my little one, it's from the moon and the gutter. It's so sad. Realizzazione Madagascar. Azamana, Juman Kenie.
Rosina! Isika hira anankiray fara fa mba hitantsika groupe plan entiny mpianompon'Andriamanitra eto amintsika groupe zay maharesy halleloia ndao asitsika hira ray farany mampionina dia eo ihany maheno so tsy miala eo fa hanao hira ray farany tsika dia mba manao kokoa atsika eto manao kokoa ny mpijery eto mirary soany zareo samy hotahin'ny tompo lasary tsika eo maheno so any Italia. Lasary tsika. Tous Michaela. Tous Jesus manakzay ao Almaina. El Sarlina Madagascara. El Sarlina. Daniela Benfica. Hallelujah. Sua meva proplo. Eto passa. Amina eto passa proplo be. Arizo! Hallelujah! Erika! Eto prasa! Silvia Comedião! Aleluia! Ya kasiala ya Madagascar. Yuja muna saitan kile yala yake you. You kata. Itu Raul sua força. Itu di. Hallelujah. Dina. Sua beba para nih. Ayo nak klaim biasa di Syria.
Manadem sasa miafude, sasa miafude. Nena tamanisa, iri nusisa. Erika. Kina la kutorsaka. Amin nama para. Amano beruma quer mariso para. Ele zanzala mano beruma para ni. Smart querido. Rosmina tá em tudo na rewau. Cara magusi cara verna. Sabrina mapamagi ang tataw. Hallelujah. Para ko nila. Betsaba. Ula farina meke telefona. Yesus pada nama Madagascar para na. Ya kasiana. Tayo tuk na ramela kami. Rapis na tsika miona amla tsinainy raha mbola tsy tonga Jesosy. Samita iny tompo sotra nareo nahatrany hatramin'ny farany. Amen.